fifaliana lehibe ho anay mpanompon'Andriamanitra ato amin'ny fiagonana Refi Androrakely ny manolotra ny arahaba ho anareo rehetra izay efa iopotitra fahita lavitra amin'ity androany ity. Miaraba anareo izay anotrina an'izao fotoam-pivavahana izao ary andray anjara mihitsy amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Ho zahay hoe ny fiadanan'i Jesosy Kristy anie anapaka feno ny fiainanareo tsiraray avy isam-batan'olona. Tahaka izao zany no fandehan'ny programantsika amin'ity androany ity. Isy ny fotoam-pivavahana ary ianareo rehetra izay manotrina izany fotoam-pivavahana zany dia tomina amin'ny anaran'i Jesosy mba handray anjara idera sy anome voninahitra an'Andriamanitra na dia any amin'ny tokantrano misy anareo aza ianareo. Dia isy moa mazava ho azy ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra na ny fitondrana ny afatra avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra izay afatra sahaza ho antsika tsiraray avy. Dia isy ny vavaka ho an'ny marary. Noho izany dia mila miomana ianareo izay marary fa Andriamanitra vonona ny anasitrana anareo, ny anafaka anareo amin'izany heriny aretina izany na inona lay aretina mahazo anareo. Dia amin'ny fotoam-pivavahana an'ity fotoan'androany ity moa dia isy ihany koa ny fanaterantsika ny fanatitra. Noho izany na dia any tokantrano azy no misy anareo dia afaka manao fanatitra tsara ianareo, ho mantsara fanatitra na ny ampafolo-karena izay fa fanaontsika araka ny voalaza amin'ny Baiboly ho mantsara dia tantiaranao ihany koa zany fanatitra zany. Dia rehefa tonga moa ny fotoana dia afaka entinao aty amin'ny tranon'Andriamanitra ny fanatitra sy ny sisa sy ny sisa. Ny dera sy ny aja moa ary ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Amin'izao fotoana izao tsika dia hivavaka ametraka an'izao fotoam-pivavahana izao mba ho tain'Andriamanitra, mba ho fahasoavana ho antsika mihitsy izy ity ka dia ahondreo ny lohantsika tompoko. Ry Andriamanitra ranay malala, ranay masina, ranay izay ny an-danitra, misaotra anao zahay fa no fahasoavanao lehibe dia nomenao tombon'andro avelomana sy iainana ary nataonao natratra ny andro androany. Misaotra anao ihany koa ny amin'izao fotoam-pivavahana izay tantiarahanay amin'ny alalan'ny televiziona izao. Koa dia mangataka aminao zahay amin'ny anaran'i Jesosy, taio zany Andriamanitra. Tena taio ara-baky teny ka ho fahasoavana ho anay rehetra ny fotoam-pivavahana androany. Apetraka ampilatananao zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Misaotra Ray malala, misaotra. Amen. Dia iaraka anao hira ry isika amin'izao fotoana izao, hira roa mifanesy no iarantsika manao ka dia hoy aho hoe aoka samy andrainjara tsara daholo isika tsiraray avy any amin'ny tokantrano misy atsika any. Mahery daholo tompoko. Alleluia. Mbola faly miaraba anao indray izahay any tokantrano izay manaraka an'izao fandaharana izao. Dia hiteny kely fotsiny androany hoe tsarovy fa eto Jesosy androany ary ihany koa any atokantranonao izay manaraka an'izao fandaharana izao. Ka izao rehefa eo Jesosy dia afaka ny hitondra fanasitranana ho anao izy. Rehefa eo Jesosy dia afaka ny hanova ny tantara-piainanao, anasitrana anao izy sady izany ve. Alleluia. Ndao ary tsika hideran'i Jesosy ao anatin'ny reto hira anankiroa amin'ny fanesy reto etsika manompo azy. Jesosy nyanya ikarakara nawa manachi ketu Jesosy tu etu izendwande ni umane nova Israeli nyanya
Jesosy niany mikarakaranao misy fanafanao anao androany eto Jesosy niany misy fitahinao anao androany eto Jesosy niany misy fanasitrananao anao androany eto Jesosy niany misy fifaliana be tsy mety lano eto Jesosy niany misy fanafanao anao androany eto Jesosy niany misy fitahinao anao androany eto Jesosy niany misy fanasitrananao anao androany eto Jesosy niany misy fifaliana be tsy mety lano eto Jesosy niany Netungavanetu ditiamus sana paksike Ramina nawandwana Tera isinawuzana Ramina naw desewa nilivuina ichande manija Manashketo niwo Nekazaka nilanija Netungavanetu ditiamus sana paksike Ramina nawandwana Tera isinawuzana misy fanafanao anao androany eto Jesosy niany misy fitahinao anao androany eto Jesosy niany misy fanasitrananao anao androany eto Jesosy niany misy fifaliana be tsy mety lano eto Jesosy niany misy fanafanao anao androany eto Jesosy niany misy fifalianao anao androany eto Jesosy niany misy fanasitrananao anao androany eto Jesosy niany misy fitahinana be tsy mety lano eto Jesosy niany misy fanafanao anao androany eto Jesosy niany misy fifalianao anao androany eto Jesosy niany misy fanasitrananao anao androany eto Jesosy niany misy fitahinana be tsy mety lano eto Jesosy niany misy fanafanao anao androany eto Jesosy niany misy fitahinao anao androany eto Jesosy niany misy fanasitrananao anao androany eto Jesosy niany misy fifaliana be tsy mety lano eto Jesosy niany eto Jesosy niany eto Jesosy niany eto ny tompo androany eto Jesosy niany eto izy androany eto Jesosy niany manatrika eto izy niany eto Jesosy niany Alleluia. Hoy atao hoe rehefa eo ny fanatrihan'Andriamanitra dia misy fanafana, misy fahagagana, misy fanandratana, misy fanovana. Tiako ianao hanakipy ny masonofinao amin'izao fotoan'izao ao anatin'ity raha manaraka ity dia ndaontsika tena hitady an'Andriamanitra, ndaontsika tena hitady ny fanatrihany. Alleluia. Alleluia. Manafaka ny olona tsirairay avy any an-tokantrano any ianao Jesosy ary manatrika ny tsirairay avy izay mijery amin'izao fotoana izao. Jesosy, mety eza nafaka ny olona hitondra fanasitranana, hitondra fahagagana, fa tena hitady ianao izay androany. Alleluia. Tena nentana anao any any an-tokantrano any, akipiny masonofinao dia sainisainy izany fanatrihan'Andriamanitra izany. Tena mitadiavan'Andriamanitra fatratra ny fonao rehetra mihitsy ianao, fa rehefa mitady azy ianao dia manatrika izy. Eo izy manafaka anao, eo izy mikarakara ny fiainanao. Alleluia. Misaotra Jesosy, mankasitraka Tompo. Alleluia.
Tianao zahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ometsika toerana reto namana izay nanampy tamin'ny
fitariana ny fotoam-pivavahana izany. Tonga amin'ny fotoana zay hitondrana ny tenin'Andriamanitra ny tenako amin'ity androandroany ity ka ny afatra entiko anareo androany dia afatra manamafy hoe afa mihitsy ny fiainana miaraka amin'ny Jesosy, na dia samy mandalo olana, samy mandalo ady, samy mandalo zavatra sarotra aza ny olona velona eto ambony tany ity. Amafisiko indray hoe afa mihitsy ny fiainana miaraka amin'ny Jesosy. Koa dia entaniko sady zany ianareo mba tena hitoetra tsara ao amin'ny Jesosy, tsy hivadika amin'ny Jesosy, fa manana tanjony hoe mandra-piavin'i Jesosy eny amin'ny rano lanitra dia ho azy mandrakariva ny fiainako ray manontolo. Amaky baiboly azy isika ato amin'ny Exodosy 5:12, vakitsika ny 2:20 ka hatramin'ny 5:20. Toy izao ny voasoratra: ary Mosesy nitondra ny Israely nifindra avy teo amoron'ny ranomasina mena, dia nandroso ho any amin'ny efitra sora izy, ary nandeha atelona tany anefitra izy ka tsy nahita rano. Dia tonga tao mara izy, fa tsy nahasotro ny rano tao mara, satria nangidy zany. Koa izany no nanaovany anarany hoe mara. Dia nymonomonina tamin'ny Mosesy ny olona ka nanao hoe inona no sotroanay, ary dia nitaraina tamin'i Jehova izy, ka dia nanehoan'i Jehova azo anankiray, ary rehefa natsipony tao anatin'ny rano zany dia tonga mamy ny rano. Lioka indray 2 vakitsika ny 10 sy ny 11. Ary hoy ny anjely taminy: asa matahotra, fa indro milaza teny sy mafaly aminareo aho, dia fifaliana lehibe zay ho an'ny olona rehetra, fa mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan Davida dia Kristy Tompo. Ary zao no famantarana ho anareo, ianareo hita zazakely voadidina lambanjaza sady mandry eo ampinanam-bilona. Avy amin'ny alalan'ireo teny soratra masina zay novakian'ireo zany no akantsika fampianarana, fampahirezana, zay inoko fa fampianarana sy fampahirezana avy amin'ny Andriamanitra mba ho antsika rehetra zay manaraka an'izao fotoam-pivavahana izao. Eno tsara, araky ny efa fatatsika tao aorinany nanesoran'Andriamanitra ny zanak'Israely tao Egypta, dia nampanantena ny tompoandriamanitra, nametoky ihany koa izy fa hitondra anatitra ny zanak'Israely olony ho any amin'ilay tany Kanana, dia ilay tany be fitahina, ilay tany tondra-drono sy tantely. Ary nilaza mihitsy aza ny tompoandriamanitra fa hiara mandeha amin'izy ireo na amin'ny andro na amin'ny alina. Tena fahasoavana izany ry havana malaly hoe ianao olombelona, isika olombelona, kanefa dia nandraisan'Andriamanitra fanapa-kevitra hoe hitondra anareo aho, anatitra anareo aho ho any amin'ilay tany Kanana, ilay tany tondra-drono sy tantely, ilay tany tena hoe be fitahina. Fahasoavana izany, ary tena arak'izany mihitsy no nitondran'Andriamanitra ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany. Eno tsara ity voalaza ity Exodosy 3:13, arao tsara voasoratra. Exodosy 3:13 dia ny 1:20 sy 2:20. Ary Jehova nandeha teo anoloany tamin'ny andro raona ratoandro hitari-dalana azy, ary tamin'ny andro riafo no ny alina ho fahazavana ho azy, andehanany andro amanalina. Ary ny andro raona tsy niala teo anoloan'ny olona ratoandro, na ny andro riafo no ny alina. Isaorana ny tompo zay nandray an-tanana ny olony izany. Kanjo, eno tsara, tsy napoziny zanak'Israely ny zava-nisy sy ny zavatra niseho tena mpandianana. Tsy indray mandeha na indroa fotsiny, fa imbetsaka izy ireo
no tojo olana, tojo ady, tojo zavatra sarotra. Tamin'ity indray mandeha ty ry zareo zao no tojo tany efitra. Hainao zany hoe tany efitra, tany tsy misy na inona inona. Tojo toerana tsy misy rano hosotrony, kanefa ny tena mangetaheta, ary tsy hoe lehilahy lehibe na vehivavy lehibe matanjaka daholo no nandeha tamin'izany, fa niaraka tamin'ny zaza amam-behivavy, niaraka tamin'ny biby fiompy. Ary raha nisy azy le rano tantarain'ity baiboly novakitsika teo, dia rano mangidy, rano tsy azo sotroina fa mangidy. Andoko dia veritsika vakina ilay voalaza teo hoe Exodosy 5:12, dia ny 5:20 sy 7:20, ary Mosesy nitondra ny Israely nifindra avy teo amoron'ny ranomasina mena, dia nandroso any amin'ny efitra sora izy, ary nandeha atelona tany eny efitra izy ka tsy nahita rano. Nandeha atelona tany eny efitra izy ka tsy nahita rano. 7:20, dia tonga tao mara izy, fa tsy nahasotro ny rano tao mara satria nangidy izany. Zay zany zavatra nitranga teo amin'ny fiainan'izany Israely, na dia atao hoe niaraka tamin'ny azan'Andriamanitra tamin'ny andro sy tamin'ny alina, na dia atao hoe nitantana azy ireo ary nitombo tamin'izany. Vokatry zany dia diso fanantenana ny maro amin'ny olona, kivy ny maro amin'ny olona, ary lasa nanome tsiny any Mosesy mpanompon'Andriamanitra aza ry zareo tamin'izany fotoana izany. Ny antony satria tsy taho an-tsainy zanak'Israely mihitsy hoe mbola andalo zavatra sarotra tahak'izany izy ireo rehefa miaraka amin'Andriamanitra, rehefa manompo an'Andriamanitra. Tena tsy taho an-tsainy mihitsy le izy. Ry havanao, tsy hafa fa tahak'izany mihitsy ny zavatra atrehin'ny fiangonana kristianina amin'izao vaninandro misy antsika izao. Tena mitovy, tsy misy valaka amin'izany mihitsy. Ohatra, taorianany ninon'ny olona an' Jesosy sy nanekeny olona an' Jesosy dia nahazo toky tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny teny ao anaty'ity baiboly ity ny olona fa ho avy elaheloka, ary omena azy fiaina mandrakizay. Tena mahafinaritra be mihitsy fiaina tahak'izany. Tena mampitsikitsiky, mampamiramirana, mampiteteka, mampitehitratra, sy ny sisa sy ny sisa. Taorianany ninon'ny olona an' Jesosy sy ny nandraisany an' Jesosy dia nahazo toky izy fa ho raisin'Andriamanitra tanana ny fiainana, omena azy ny fiadanana, omena azy ny fitsaharana, omena azy ny fiainana be dia be. Jesosy Kristy mihitsy no nilazany zany araka ny voalaza ato anaty'ity baiboly ity, fa tsy ovakina amintsika moa lay andin-tsoratra masina. Akoatr'izany, fahasoavana be dia be ary amin'ny karazany no nambara ny vava amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Ny tenako izao moa no anisany mpanambara fahasoavana mpitsodran'ny olona rehefa miona amin'ny fiangonanao. Fahasoavana be dia be ary amin'ny karazany no nambara ny mpanompon'Andriamanitra fa natao ho an'izay olona nino an' Jesosy, ho an'izay olona nandray an' Jesosy, ho an'izay olona manana Jesosy. Ary tsy diso mihitsy ny nanaova mpanompon'Andriamanitra tsodrano sy teny tahak'izany ho an'ny fiangonana kristianina, satria Jesosy mihitsy no efa nanome toky, nanome antoka hoe ianareo mpanomboko, ianareo oloko dia aoka nampasahiana, aoka nampinoana, hiteny fahasoavana, hiteny zavatsoa, hiteny zavatra tsara amin'ny olon'Andriamanitra, amin'ny oloko. Zay ny teneny Jesosy ato amin'ny Matio 20:20, hoy izy: zay vahanareo ty ambony tany, vahana any an-danitra; zay fiasanareo ty ambony tany, fiasana any an-danitra. Zany hoe nitsodranao ataony mpanompon'Andriamanitra, na ny firariantsoa ataony mpanompon'Andriamanitra, na ny teny tsara ahafahafinay aminareo fiangonan'Andriamanitra, dia azon'Andriamanitra marinina sy azon'Andriamanitra tanterahana. Zay tsy diso mihitsy ny teny atao anaty'ity baiboly ity, zay nanosika anay hitsodrano, hiteny, hirarisoa anareo fiangonana. Kanto tahaka ny nazo zanak'Israely tena mpandehanana,
ho any amin'ilay tany Kanana, tany tondradrosy tantely, tany be fitahina, tsy hafa fa tahaka izany no miseho eo amin'ny fiainan'ny fiangonana kristianina maro amin'izao vaninandro misy antsika izao. Tsy araka ny voalasa amin'ny baiboly no hita ny fiangonana kristianina maro, tsy araka ny tsodrano, tsy araka ny firaritso nataon'ny mpanompon'Andriamanitra no miseho eo amin'ny kristianina maro. Fa inona ho iana no mitranga? Saika isan'andro vaky zao dia olana, ady, zavatra sarotra. Zany no mifamafao eo amin'ny fiainana. Ho ahy manokana moa, tsy indray mandeha na indroa na intelo fotsiny no mahazo antso atarby avy amina fiangonana kristianina, avy amina mpino kristianina, mitantara olana, mitantara ady, mitantara zavatra sarotra. Ary misy amin'izy ireny ary efa tena hoe resy tanteraka ny saina, tena resy tanteraka ny saina, efa tena mamoy fo, tena mamoy fo arabaky teny. Misy moa ny tonga ao amborako ao dia tena mitomany, tena mitaraina no zavatra manjoa azy. Vokatr' izany dia be amin'ny fiangonana kristianina na ny mpino kristianina, ireo izay nino an Jesosy, ireo izay nandrain Jesosy no lasa diso fanantenana amin'ny fivavahana. Tena arabaky teny, diso fanantenana fivavahana. Lasa kify tanteraka ihany koa ny olona sasany, ary nisy azy lasa niemitra sy verin-dalana. Fa manino ianao tsy tonga mamonjy fotoam-pivavahana intsony? Kiva pastera, tena ohatrany hoe tsy misy fivavahana zany ny fiainako. Le fiainako fahiny ihany mbola fiainako tateorina na dia efa mivavaka aza ao. Tatak' izany ny teny aloka vavan'ny olona. Ry havanao, hoy aho amintsika mpino kristianina rehetra izay manaraka an'izao fotoam-pivavahana izao. Na dia efa tonga ho amin'ny Jesosy azy isika, eno tsara tompoko, na dia efa manompo an'Andriamanitra azy isika, raha mbola velona eto ambony ty tany ity isika, dia tsy maintsy mifanena amin'ny olana, mifanena amin'ny ady, mifanena amin'ny zavatra sarotra foana. Ny olombelona tsiraray avy mihitsy dia tsy maintsy mifanena amin'ny olana, mifanena amin'ny ady, mifanena amin'ny zavatra sarotra foana. Ilaina fantatrao ny fahamarina zany ry havana malala. Fa tsy hoe rehefa tonga amin'ny Jesosy ianao, na hoe nandray an Jesosy ianao, na hoe manana an Jesosy ianao, dia mieritreritra hoe mandra-pandaozanao ty tany ity, na mandra-piavin' Jesosy, na hoe mandra-pifarany ty zao tontolo zao ty dia ho lalana feno-voninkazo foana ny lalana diavinao. Tsy atompoko, fa veriko, na dia efa tonga amin'ny Jesosy azy isika, na dia efa manompo an'Andriamanitra azy isika, raha mbola velona eto ambony ty tany ity isika, dia tsy maintsy mifanena amin'ny olana, mifanena amin'ny ady, mifanena amin'ny zavatra sarotra foana. Ny antony satria zany hoe fanambaran'ny baiboly. No ianao tsy mamaky baiboly angamba no mahatonga anao tsy mahafantatra an'izany. Na no ianao tsy dia mamonjy fotoam-pivavahana firaka no mahatonga anao tsy mahafantatra an'izany. Na hoe mamonjy fotoam-pivavahana ihany ianao, fa dia noatakeny divoly dia noatsambainy mahasofananao, dia tsy voarainao ny fampianarana na ny fanazavana mety mpanompon'Andriamanitra. Eno tsara nge ny teny nataon'ny Paoly apôstôly Timoty 2:7-8. Hoy izy, ako fantatrareo fa ny aparany any dia isy andro mahory. Zany hoe amin'izao vaninandro dia avitsika zao mihitsy io andro farany lazain'ny Paoly apôstôly io, zay ahitana zany ohatsy hoe andro mahory zany. Ahoana ihany koa ny voalaza ato amin'ny Apokalipsy 2:20, 2:20, andao vakina manokana zay teny zay. Apokalipsy 2:20, 2:20. Tapafaharoa, loza ho an'ny tany sy ny ranomasina, fa nidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe, satria fatany fa kely sisa ny androny. Mazava ny voasoratra. Nazera ny ala nesoratany an-danitra ny devoly, dia nazera tety ambony tany, dia ina no ataony? Manohitra an'Andriamanitra izy, manao gafy eo amin'ny fiainan'ny olon'Andriamanitra izy. Dia satria fatany hoe efa kely sisa ny andro,
azony anaovany mission eto ambony ty tany ity dia mitondra zao karazana olana karazana ady karazana zavatra sarotra izao eto ambony ty tany ity izy manao zany zavatra zany eo amin'ny fiainan'ny olon'Andriamanitra mihitsy izy fa saingy zao tompoko ity le vaovao mafaly entiko anareo vaovao mafaly entiko antsika fiangonana kristiana rehetra azon'Andriamanitra vahana amin'ny olona rehetra ny olon'Andriamanitra na ny olon' Jesosy samy mandalo olana samy mandalo ady samy mandalo zavatra sarotra fa izao azon'Andriamanitra vahana ianao azon'Andriamanitra vahana isika rehetra zay fa nino an Jesosy zay fa nandray an Jesosy ary tena azon'Andriamanitra vahana isika noho ny amin'ny Jesosy Kristy sy ny azo fijaliany tena tiako tsindrina kely zay hoe azon'Andriamanitra vahana zato isan-jato isika noho ny amin'ny Jesosy Kristy sy ny azo fijaliany zao ny teny nataon'i Jesosy resty teny ity Jaona toko 4:9-7 vakitsika ny voasoratra Jaona toko 4:9-7 tapany faharoa aty amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana Jesosy no teny an'izany a tsy hoe aty amin'izao tontolo zao no ahitanareo fiainana lalana fiain'ny voninkazo foana mandramaty tsy zay fa aty amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana nefa matoky zao efa naresy izao tontolo zao inona tiany Jesosy ambara le nambarako teo hoe raha mbola velona eto ambony tany ity ny olona dia tsy maintsy mifanehitra amin'ny olana amin'ny ady amin'ny zavatra sarotra mampahory zany rehetrarehetra zany indrindra hoe andro maromaro ny sehoany na vola maromaro na taona maromaro mampahory mampijaly saina fa saingy zao ny teny nataon'i Jesosy matoky ianareo fa izao zay tomponareo zao zay fa mato anareo tompony azo fijaliana dia efa naresany ity zao tontolo zao ity dikany dia hoe ianareo ihany koa zany dia afaka nivoako mpandresy manoloana ny olana manoloana ny ady manoloana ny zavatra sarotra efa madivo amaraparana ny afatra fa andao iverana antsika aloha l'Exodus toko 12:12 sy ny akatramin'ny 12:20 vakiko aminareo le izy ary Mosesy nitondra n'Israely nifindra avy teo amoron'ny ranomasina mena dia nandroso ho any amin'ny efitra sora izy ary nandeha teloana tany ny efitra izy ka tsy nahita rano dia tonga tao mara izy fa tsy nasotro ny rano tao mara satria nangidy izany koa izany no nanaovany anarana hoe mara dia monimona tamin'ny Mosesy ny olona ka nanao hoe inona no sotronay ary dia nitaraina tamin'i Jehova izy ka dia nanehony Jehova azo anankiray ary efa natsipiny tao anatin'ny rano zany dia tonga mamy ny rano ary rehefa natsipiny tao anatin'ny rano zany dia tonga mamy ny rano mafy tokoa ry havana malala ny nanjony ny zanak'Israely tena mpandehanana ho any amin'ilay tany Kanana tany tondra drono sy tantely tany be fitahina fa izao naseun'Andriamanitra tena mpandehanana fa tena azy arabaky teny ny zanak'Israely tena azy 100% zanak'Israely dia inona ho ianao no nataon'Andriamanitra inona ho ianao no nataon'Andriamanitra lasa Andriamanitra nitondra azo anankiray dia nalain'Andriamanitra iny azo iny dia natsipy tao anatin'ilay rano mangidy dia gaga be ny zanak'Israely fa hoana dia hoe nasain'ny Mosesy nandramana ilay rano sotro io rano io ny olona sasa aloha ngambany mbola ny anana hoe fa hoana efa nisotro izay fa nangidy ny rano dia ahoana indray no asaina miverina misotro izay fo Mosesy sotronareo rano io rehefa nisotro tokoa ny olona tamin'ny voalohany ny anana aloha fa rehefa tena nisotro ny olona akory ny agaga talanjona ny rehetra fa ny fomba fiteny moa ity mamy le rano tena rano tsara
avy aiza zany avy amin'ilay azo na tsipin'Andriamanitra tao anatiny le rano mangidy. Tsy afa fataka izany mihitsy ny havana malala ny amin'ny Jesosy Kristy sy ny azo fijaliana. Ny devoly no manelingelina ny sainao, manampina ny maso ny fanahinao, tsy ahafantaranao marina. Fa tena hoe tsy afa fataka izany ara-baky teny ny amin'ny Jesosy ny azo fijaliana. Jesosy ny azo fijaliana matsy no fotony fiainana mangidy lasa mamy. Fotony fiainan'ny olona lasa mandresy. Fotony fiainan'ny olona lasa mahomby. Fotony fiainan'ny olona lasa voataha. Ary zany no antony tonga Paoly apôstôly voalaza ato amin'ity Korintiana voalohany hoe zany nge raha tonga eo aminareo re olona dia tsy tia lala zavatra hafa aminareo ao afa-tsy Jesosy Kristy indrindra fa izy voaomby teo ambony azo fijaliana. Mifony zava-miafina matsy Jesosy izy voaomby teo ambony azo fijaliana. Ny zava-miafina entin'Andriamanitra amin'izany dehibe anisan'izany dia hoe ny fiainana mangidy ataon'Andriamanitra lasa mamy noho ny amin'ny Jesosy ny azo fijaliana. Ny olana ny ady ny zavatra sarotra trehana dia noho ny Jesosy ny azo fijaliana dia zay rehetra manana ny Jesosy mino ny azo fijaliana dia avoaka no mpandresy, ataony mahomby, ataony voataha. Zany na tonga Paoly ny teny ataony Kolosiana ato vakina aminareo le teny 2:10 ary nesorony tsy hoe ho amin'ny tenany ny fanapahana sy ny fahefana ary no ny azo fijaliana dia nasehony miariary ny fitondrany ireo toy ny fanao izay avy nandresy. Noho ny amin'ny azo fijaliana dia zay nataon'Andriamanitra mamy ny mangidy, nataon'Andriamanitra andresy ny tsiraray avy, nataon'Andriamanitra aomby ny rehetra ary nataon'Andriamanitra ho amin'ny fitahiana ny fiangonan'Andriamanitra. Noho izany manomboka amin'ity androandroany ity na dia misy ary ny fikatonany varavarany trano fiangonana na dia tsy nisy azy ny fitaom-pivavahana tao anatin'izay alady maromaro zay. Ho anareo fiangonana rehetra, ho anareo fiangonana rehetra manaraka zao fitaom-pivavahana izao, entaniko manokana amin'ny mampanompon'Andriamanitra tandremo ny mangatsitsika faoka afana fo ho an'Andriamanitra foana ianareo. Tandremo ny miverin-dalana na ny miembotra faoka androso ho an'Andriamanitra foana ianareo. Aza vela hoe ny fiangonana ny katona no ampangatsitsika anao na ampiembotra sy ampiverin-dalana anao. Aza vela hoe ny olana ny ady zavatra sarotra tianao no ampangatsitsika anao na ampiverin-dalana anao na ampialanao amin'Andriamanitra. Sia fa efa nametoky Andriamanitra fa raha mbola miaraka aminy noho ny amin'ny Jesosy ny azo fijaliana tsy maintsy mandresy foana ianao, tsy maintsy mahomby foana ianao, tsy maintsy voataha foana ianao. Ary ny fiainao mangidy tena mangidy io tsy maintsy ho tonga mamy foana. Zany tenako tena volombelona zany tsy zaharery ihany fa olona marobe zay efa nanohy tena ho an'i Jesosy ka nandalo azy tateoriana. Ny tompany amindra rehetra zay nanaraka ty fitoam-pivavahana ity. Matikifa hivavako anareo aho dia amin'ny alalany vavaka ataoko anareo dia ho sitrana ianareo. Na inona rehetra misy dia ho sitrana ianareo. Tantarako aminareo fa rotokombolana angamba zay sa eny rotokombolana tanohanina mahery kely nisy olona ny tonga tao am'broko dia olona marary izy io dia nitantarainy tamin'ny teo le fisehon'ny aretina, mangotsikotsika ny tenana, manantaina ny tenana, olona tsazaka azy ny tenana, eniny hoe reraka be mihitsy izy, tena reraka osa be. Dia tantarany ihany koa hoe tsy mandre tsirokanina paterina, tsy mandre fofona ihany koa. Dia tonga dia fantatra avy hatrany hoe tratra ilay arety mandoza ity madama kely ity, tratra. Dia teo alohan'izay moa dia nampahery azy zay mampanompon'Andriamanitra. Nomeko azy ny tenin'Andriamanitra, le tenin'Andriamanitra ato amin'ny Jeremia ato nomeko azy, vakiako aminareo le teny
fateno anareo zay marary ihany koa izy ity jeremia tonga telo amin'ny telopolo andihy fatelo dia indro ho tanterako tokoa ny fanasitranana anazy eno sotraniko izy ary aseko aminy ny aren'ny fiadanana sy ny fahamarinana dia taorina zay a dia nivavaka ho azy a dia naka diloily naka menaka napiarako ilay voalazan'ny Jakoba toko fadimy hoe hosorona diloily ny marary dia namisoroko diloily dia nivavaka ho azy a dia nitsofoko rano izy aza matahotra ranabavy a fa sitrak'Andriamanitra ny anasitrina anao dia lasina dia nody dia rehefa tokony ariva be tany ny antsoa izy pastera tena miamafy fisehoan'ny aretina matsapa tena ho sepitsepitra zany izy a miamafy izy amin'io matahotra miditra hôpitaly dia zao teneko taminy ino moa zany azonao atao rehefa tsy hiditra hôpitaly ianao a dia tsisy azo atao afa-tsy ny finoana Jesosy fa izy mpanasitrana izy mpanafaka mino ilay vavaka nataoko anao ianao dia mbola vavaka ho azy a vita ny vavaka ny maraina mijoro vavolombela tamiko izy a fa sitrana tanteraka ary hatramin'ity androany ity azy dia niona izahay fa olona tsy marary tsy maninona mihitsy izy fa sitrana tanteraka ka hoy aho hoe raha nanasitrana ny hafa Andriamanitra moa ve tsy afaka nasitrana anao ihany koa izy apetrao fonao tanana azy na apetrao amin'ny faritra misy marary anao raha afaka mandoalika moa ianareo fiangonana dia mandoly any atokantranonareo nge ianareo hoe mandoly fa hivavaka isika tompoko sady anotena anamafy ny falorantena fa tsy emitra tsy verindalana fa anoy ny fampona an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy zanany sady hivavaka anareo izay marary eo vavakantsika rainay eo misaotra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny amin'ny afatra izay nampitondranao ahy tamin'ity androandroany ity misaotra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa sitraka ny namangy ny olona sitraka ny namangy ny olona ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho sitrana zay rehetra marary amin'izao fotoana izao ho sitrana zay rehetra marary amin'izao fotoana izao titiko ny aretina miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy rehefa namafarofy mpitondra an'ilay arety mandoza titina miala amin'ny tenan'ny olona lay voliko amin'ny anaran'i Jesosy miaraka amin'izay ihany koa ny aretina napetraka ory devoly a ary na inona aretina maso ny olona na karaza manao amin'ny anaran'i Jesosy sitraniko ny marary rehetra misaotra ray malala omenanao ny dera sy niaja ary ny voninahitra anio ampitso ary mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana vavaka misaotra tompo amen dia soratsika tompo zay afatra zay nampitondran'Andriamanitra ahy ho anareo zay raiso ny tenin'Andriamanitra fa ny tompo hitahy antsika rehetra dia hotoizantsika moa ny fotoam-pivavahana dia mangataka andreto mpitarika reto mba handroso avetrany ka ny anoizantsika azy a dia andao sika rehetra tompoko ao anatin'ity raha iarana manao ity no anao fanatitra efa fanaontsika izany isika fotoam-pivavahana hitondra ny ampahafolo-karena ihany koa etsy an-danina tenin'Andriamanitra ao anatin'ny baiboly zany fanaovana ampahafolo-karena zany dia aoko matoky ianao misy mpanompon'Andriamanitra anankiray zay moa dia niteny hoe rehefa mandray voly ianao dia iza no voalohany omenao ny apahany ny volanao izy dia zao ny valiny raha te ho tahina ianao raha te ho ambinina ianao dia ilay Andriamanitra aloha no anomezo ny apahany voalohany ny amin'ny volanao zay mahatonga miteny hoe eto ny ampahafolo-karenanao izy no anokany ny apahany voalohany ny amin'ny volanao fa izany no lalana mahatonga anao ho tahina ara-baky teny ho ny baiboly dia rehefa vitanareo ny fanaovana fanatitra ho tokantranonareo tsy hoe aloha rehefa aveo tsy ianao zany fa raha mety dia zao mihitsy satria manotrona fotoam-pivavahana ianao manatrika dia ataovy zao mihitsy le izy dia aprimo ao kajio ao dia rehefa tonga ny fotoana hoentinao atetranon'Andriamanitra izany zay zany tompoko no fanentanana ataoko anareo fa anao iranankiray zany isika tompoko
am'izao fotoan'izao indray isika fiangonana kristianina rehetra zay manaraka zao fotoam-pivavahana izao andao isika tompoko anao vavaka manokana ho an'izao firenena malagasy misy antsika izao. Tsy apanga ny vahoaka malagasy isika na nameloka ny Madagasikara, fa fitiavana no aoka nosika atsika anao vavaka fifonana ho an'ny firenena malagasy ho an'ny Madagasikara. Androany dia tononoko ampasahina fa Madagasikara ho an'ny Kristy ary Kristy ho an'ny Madagasikara. Ifona sy vavaka isika mba hazo famindrapo ty firenena malagasy misy atsika ity. Ka na dia efa nanao ny ataony azy ny aretina ny devoly mpitondra ny arety mandringana dia tsy ataontsika mankivy zava fa ny fatatsika no Jesosy Kristy sy ny azo fijaliana dia azontsika toerina io aretina io hiala eto amin'ity firenena ity, hiala eto Madagasikara. Ary ny zavatra ratsy zay no manina ho an'ity firenena ity, ohatra aretina, fahafatesana, krisy ekonomika, krisy sosialy, na ny korotana sa vorovoro zay efa nomanina, dia amin'ny anaran'i Jesosy no zao vavaka iarahantsika manao zao dia ho resy tosika izany. Raha mety aminao dia mandolia ianao dia andao hiaraka hivavaka isika ho an'ny Madagasikara, ho an'ny firenena malagasy. Andriamanitro, misaotra anao zahay no ny fahasoavanao lehibe sy famindraponao ka dia mirasaina ny fiangonana kristianina rehetra manerana ny nosy enatra ny ampitan-dranomasina miaraka mivavaka izahay ho an'ny Madagasikara, ho an'ny firenena malagasy, ho an'ny mponina rehetra ho amina iza na iza. Noho ny amin'ny Jesosy Kristy maty teo ambony hazo fijaliana, mamindra-fo ianao Andriamanitro, mamindra-fo ianao Andriamanitro. Ka mela ny eloko ny mponina rehetra eto amin'ity firenena ity ianao. Lay rany Jesosy Kristy nalatsaka teo ambony hazo fijaliana, ka hitondranao famelan-keloka ho anay malagasy, ho an'izao firenena, ho an'izao Madagasikara izao. Ary androany amin'ny anaran'i Jesosy afafiko amin'ity firenena ity, afafiko amin'ny anaran'i Jesosy lay rany Kristy Jesosy nalatsaka natao Paska ho fanavotana anay, ho famonjena anay. Ary ny herin'ny demony mpitondra aretina, mpamoan'olona, mpitondra krisy sosialy, mpitondra krisy ekonomika, mpitondra savorivory korotana, amin'ny anaran'i Jesosy miala izany, miala izany, miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Andriamanitro, ho amin'ny fahasoavana ny ety firenena malagasy misy anay ity, ny tera ny aja ary ny voninahitra dia tolotra ho anao Andriamanitra ray zanaka fanay masina. Amin'ny anaran'i Jesosy no nanaovako an'izany vavaka izany, misaotra Tompo. Amen. Ny voninahitra moa dia ho an'Andriamanitra irery ihany zany. Mbola hiaraka hanao hirana karaha ihany isika amin'izao fotoana izao dia iroso amin'ny filazana ny tenako sady amaraparana ny fotoam-pivavahana zay nitondran'Andriamanitra antsika tamin'ity androandroany ity. Mirary soa, mirary fahasoavana ho antsika rehetra tompoko. Dei panzi
Andriamanitra ny amin'ny zay fiderana nentinay nanompanao Andriamanitra tsy to izay. Misaotra mino fa voarainao zany araka sitranao tokoa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny filazana moa zay apetrako amintsika rehetra dia tahaka izao. Ho anareo zay mila vavaka manokana dia afaka miantso anay amin'ny alalan'ny telefônina ianareo. Io voasoratra eo ambany io ny numéron'ny telefônina afanareo mifandray amiko. Raha ohatra ka tsy voaraiko ity atsofoana na andefaso mesazy izany tompoko. Ianareo ihany koa nefa afaka mamonjy aty amin'ny trano fiangonana Refy Androtrakely. Fa misy mpanompon'Andriamanitra afaka mandray anareo foana ato. Raha eo ny tenako dia mandray anareo aho. Raha tsy eo aho dia misy andreo mpiara-miasa mpanompon'Andriamanitra manana fahasoavana andray anareo hivavako anareo. Mino aho fa raha nampiasa anay Andriamanitra teo aloha, nampiasa andreo namana, dia mbola ampiasa anay tsy ampiasa andreo namana izy mandraka ankehitriny mandra-pandao anay, mandra-pandao antsika antitany ity. Ka dia izay zany filazana apetraka amintsika tsiraray avy. Raha ohatra moa anao ka lavalava ny zavatra tianao tantarana aminay dia afaka manoratra amin'ny alala mail ihany koa anao. Io voasoratra io zany ny adresse mail anay dia soratanao tsara le izy. Dia farany zao fotoam-pivavahana narahantsika tamin'ny alalan'ny televiziona izao dia mandeha FB ihany koa ary mandeha YouTube. Inona tiako ambara? Ilazao ny namana zay tsy naraka ny fotoam-pivavahana androany mba anaraka amin'ny alalan'ny FB na amin'ny alalan'ny YouTube ihany koa. Fa inoko fa zay rehetra nanaraka ty fotoam-pivavahana ity dia voman'Andriamanitra ho azy ny fahasoavana. Zay zany no filazana apetrako amintsika ka dia marana ny fotoana sikarera tompoko. Hitsodrano anareo aho. Ry Andriamanitra Ray ny Malalo, isorana ny anao. Fa vita somatsara ny fotoam-pivavahana zay nitondranao anay tamin'ity androany ity. Misaotra sy mankasitraka anao zahay ary ny mpanomponao dia miakoka eo natreanao fa tsara ianao. Ary amin'ny anaran'i Jesosy no hitsofako rano ny fiangonana kristianina rehetra zay nanaraka ty fotoam-pivavahana ity. Amin'ny anaran'i Jesosy ny fahasoavan'Andriamanitra ne anapaka ny fiainany tsiraray avy. Andriamanitra tsy to rainy Jesosy Kristy ane andray atanana azy ireo, andray atanana fiangonan'Andriamanitra ka na dia tojolana sy ady zary zavatra atrary izy dia moka azy ho mpandresy ny tompandriamanitra, hitondra azy ho amin'ny fombiazana ny tompandriamanitra, anome fitahina sy fanambinana ny fiainana ny tompandriamanitra, ary mamy ny fiainana fiangonana na dia zao ary ny zavamisy eto amin'ity zao tontolo zao ity. Amin'ny anaran'i Jesosy no nanambarako zany tsodrano zany ary ho tanteraka somatsara amin'ny rehetra. Amen. Dia mirary fahasoavana ho antsika rehetra tompoko amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra.